ahoana marina. Mila mahay mifidy mba tsy antra 5 taona indray. Tsy misy olona tsy diso, tsy misy olona tonga lafatra, fa nilesoka sy ny tsy fahombiazana na ny adisonany lalovana dia fanotra lehibe azahoana mitandrina sy misoroka amin'ny tsy iverenana zany intsony ao aoriana. Manan-kery foana io amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny politika, na amin'ny fitantanana firenena, na amin'ny safidim-bahoaka, satria andalo fifidianana isika afaka 3 volana. Mila mandinika tsara mba ahafahana manangana ho avy mamiratra sy tsaratsara kokoa. Efa hatrany amin'ny taona 7 no efa nampanantenana ny vahoaka malagasy, fa ho tsara kokoa noho ny tamin'ny talohan'ny taona 7 ny fiainam-bahoaka. Ny vary 500 ariary ny kilao, ny menaka hoe 500 ariary ny iray litatra. Saingy manao ahoana izany ankehitriny? Ny vary mananika ny 10 ariary ny iray kapoaka, raha toka 300 ariary, ka hatramin'ny 700 sy 300 ariary talohan'ny taona 7 io vidin'io ilay nolazain'ny Rajoelina fa lafo tamin'izany fotoana. Ankehitriny avy telo eny amin'ny vidiny tamin'izany fotoana ny vidiny ankehitriny. Ny menaka 300 ariary ny iray litatra nolazainy fa lafo, kanefa avy telo eny amin'ny vidiny tamin'izany fotoana ny vidiny amin'izao. Midika izany fa miakatra ny fiainan'ny malagasy. Izay veriasa tamin'ny taona 7 ny tombo isa tao anatin'ny 10 taona izao. Ny azo antoka dia mbola ia mafy ny fiainan'ny malagasy raha toka mbola izao fitondrana Rajoelina izao no hitantana eo. 10 taona izao no nitondrany firenena, ka sy mitotongana ny fiainam-bahoaka. 5 taona tetezamita, 5 taona tamin'izao fitondrana izao. Raha ny fampanantenana mantsy dia avita lavitra no vitan'ny fitondrana Ravalomanana ny Rajoelina nandritra ireny fanonganam-panjakana ireny. Voalohany taty Afrika i Madagasikara nandritra ny fitondrana Ravalomanana, fa 5 amin'ity migisitra maneran-tany isika ankehitriny. Ny zava-dehibe aloha dia ny fahatongavan-tsain'ny malagasy amin'ny fiatrehana ity fifidianana ity malona izao zava-misy izao. Hoy mantsy ny sasany hoe io zany no ahafahanao mamoaka ny opponao, ny olona ahafahana hoe hitondra firenena mandritra ny 5 taona manaraka indray. Dia tsy olona manome fanomezana be na satria efa tsapa teto daholo zany. Ao no mody manakomena dia rehefa avy eo kay misy valiny izy avy eo. Manatiana aloha hoe hiatsaratsara kokoa le fiainany, izay foana. Zao raha zao hoe tokony aneo hevitra dia voarara hoe ao anatin'ny trano ihany fa tsy mahazo manao akalamanjany ianao no maneho hevitra. Nefa ny olona nge be be ny tia aneo hevitra, fa tsara raha aloha misy an'io fifidianana io avy dia ny olona no mety anao valifaty. Tsy maintsy tokony fidy daholy rehefa ampy-taona mba hisy voarana amin'ny fiainana, fa amin'ny fiainana izao efa misarotra be izao e. Olona manana toetra mandinitra mijery ny fiainam-bahoaka hoe manao ahoana ny fiainam-bahoaka, fa amin'ny fiainam-bahoaka aloha zao dia efa misarotra jerevonao amin'ny vidim-bary. Le fanjakana tsy mba mijery an'ilay vahoaka madinika amin'ilay zavatra andavanandro, sakafo sy ny karazany. Marina mihitsy izay voalazana izay. Anjaran'ny ray aman-dreny ny manabe ny tanora ankehitriny ka tsy ho matin'ny seho ivelany, kanefa ihinana mangidim-piainana mandritra ny 5 taona ho avy indray. Ity kisarisary ity izao dia maneho ny safidy malalaka ho an'ny rehetra. Raha jerena ilay sary eto ambany dia maneho mazava fa mila miasa tsara sy miasa mafy raha te hioty vokatra ao aoriana. Ny sary etsy ambony kosa dia maneho mazava ny fomba fitondrana Rajoelina. Omeny anao androany mihinana rampitso, fa avy eo lany ireo dia mangataka indray. Io ilay kolotsaina tian'ny mpitondra ovolena amin'ny malagasy, kanefa fomba fiainana mamotika ny firenena. Izay no amerenana ny hoe nilesoka sy ny tsy fahombiazana na adisona nolalovana dia fanohitra lehibe ahafahana mitandrina sy misoroka amin'ny tsy verenana izany intsony ao aoriana. Ny manahirana nefa raha tarafina amin'ny politika, misy vondron'olo leto tsy manaiky diso izany mihitsy, tsy mba manarina tsy fahombiazana, fa sanatria to manao gisala mangalaketsa, ka ny efa manao ny tsy mety indray no mbola avivava. Matetika no mitady zay fomba anliana ny tsy fahombiazana amin'ny hafa, fa tsy mipetraka ao tompon'andraikitra. Mbola mananontana ny kompisoroka politika, ny tiakano tsy tiakano, satria mamy ny seza, ka to ambopodiso toerana no entina anaovana sorona ny firenena. Everina fa mba efa nahafany malagasy nakalesona nefa, izay zava-nisy tao anatiny 20 taona latsaka kely izay. Akotsona ny entakizay efa lany nikary, ka ny hirariny
mba hifoany rehetra fa tsy sanatria ho tratry ny domitapany andoherany eo indray. Efa miaingany mantsy ny mena miraviravy entina mividy ny safidin'olona. Manano tana ny fandraviravina zavatra tsy mahavita taona. Mba efa afo nandoro ny lamba kosa angamby izay. Fa fotoana izao tena anokafana ny masom-panahy. Fotoana izao tena ametrahana fa tonga vatsaina ho an'ny daolobe na ny conscience collective araka ny fiteny vahiny. Raha izao zava-manjo ny firenena izao, raha io fahampotehana efa misy io no mbola hotohizana, dia asa izay hiafaratsika afaka 5 taona. Mila fahaizana mitondra ny firenena. Fa tsy izay olona efa hita fa namanisa sy manao kajy aza tsy hainy no mbola antenaina anavitra firenena. Ny fiainana andavanandro malagasy aza tsy hainy, omby vositra lazainy fa akana taranaka. Ny vary ro taona vao miakatra. Ny dame lazainy fa dictionnaire vaovao. Mila mijoro ho ho avy ny taranaka ny olom-pirenena rehetra feno taona amin'ity fividianana ity satria firenena iaraha-manana ity, tanindrazana iombonana, tsy afaka ny hiala eto ny ankamaroantsika, fa teto ny andohany ary eto ny hiafarana. Tsy ny tanitsika no ratsy, fa ny fahafantarantsika sy ny fitantanantsika azy no mila tsaraina. Fotoana izao amerenantsika indray ny fomba fitantanana talohan'ny taona 2024, fitantanana mahomby sy azo antoka, fitondrana manome asa ho an'ny vahoaka, mampandry fahalemana amin'ny lafiny rehetra, tsy mikavivi na vao mianadrara, fitondrana tena mitsinjo ny tantsaha sy ny malagasy maro anisa, mpitondra manohitra kolikoly, tsy olona milaza ho malagasy kanefa manary ny zo-pirenena ilay firenena entina. Fa ahoana marina? Ahoana marina?